سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mafalanai pianatani almarhum Haji Suleimana Andiantumanga Farmeza na Albert nu manmechika tantara makaskia niu Raimandeni Panabe Mufasir Panurata Rani Finuna al-Islamu Nuresana Tetu Majenga al-Madagascar. Haji Suleimana na Andiantumanga Farmeza na Albert Suleimana fa Haji Suleimana mono faizan'ny musulman rehetra azy ary izy teraka tamin'ny 1945 zanaka ny Topokolara Ranay Vonore sy Razayarsoa Julienne. 1945 izy niteraka 1994 izy no maty nody any amin'ny tompo Allah. Niteraka dimy menada nanambady indromo izy ny tompovavy Dr Zakia izay fantatsika ny asa tao Androva ny vadiny voalohany niterany ny zanany zokinay vavy Mato Zahra Andriantomanga zay izy nanambady ny mamanay Fatima Salim efatra amin'ny rahalahy zay no zanany za moa no Lamato Andriantomanga Mokhtar Salim faharoa Andriantomanga Lukman fahatelo Rida Andriantomanga ary ny farany Nabil Andriantomanga nefa ahoana nahatonga azy lasa musulman nahatonga azy tafiditra amin'ny finoana Islam dia misy fandraisana amin'ny tantaran'ny mamany Razayarsoa Julienne raha Mato tia karokaroka ary anisan'ny zavatra nahaliana azy tamin'ny fiainany zany io resaka finoana momba ny Andriamanitra io mazava ho azy fa hoe merina ny hevinay zany dia kristianina izy aloha ka rehefa anatin'izay finoana kristianina zay nefa be da be ny fantaniana zany ara-panahy ara-pinoana zay napetrany tsy nazahoan'ny valiteny nahafapo amin'ny sainy sy ny fony dia indray mandeha moa izy tafanena amina rangabe araka ny tantara zay Novatsofina dia io rangabe Goatra Mokary amin'ny sisin-dalana no tafiresaka izy mianaka dia resaka ary nareo ina zay musulman dia eo nanomboka ny resaka fifanakalozana satria curieuse izy moa dia lina izy ary be da be ny fantaniana napetrany tamin'io rangabe Goatra Mokary io dia nazahoany valiteny isaka amin'ny resaka dia tafiditra ao am-po sy ny sainy ary afa-po izy tamin'izay valiteny zay teo zany mety-mbaony le fiafanirina hoe natonga anay nivadika Islamo zany hoe io bebenay mamany papanay io zany aloha no nivadika Islamo dia zay vao nitarika natonga anay ka ny papanay moa zany no mbola kely tamin'izany tany amin'ny 12-13 taona dia nanapa-kevitra amin'ny bebenay hoe aleo izy no alefa hianatra an'izay finoana Silamo zay nandeha nianatra tany Zanzibar izy aloha navita fianarana tany dia niverina izay vao nalefa ny bebenay nianatra tany amin'ny Egypte amin'ny université Al Azhar araka an'izay tantara zay zany rehefa tonga tany Egypte izy ka nianatra dia mazava ho azy moramora aminy no namita ny Haji sy ny karazany sy ny finoana rehetrarehetra ka ahafahana milaza hoe mahatonga azy hoe Haji Suleimana no niantsoana azy taty aoriana dia mariana eto zany fa izy zany no malagasy voalohany nahazo izay titre Haji zay zany raha teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana zany tsara mariny zay zany mba namarika antsika aloha hoe izy Andriantomanga Haji Suleimana io izay fantatra tamin'ny fiantsoana azy hoe Haji Suleimana. En tant que zahay pianatra ny almarhum Haji Suleimana Andiantomanga zay zany tia manontany ka nantany mamanazy zahay ka mahakasika ny fiainany ty misy tantara raiky misy miracle kely zany hoe Haji Suleimana tamin'izy mbola kely izy navinarary boko nisy piso nilelaka andinazy andro vitsivitsy tafaran'io maty piso iny izy nahazo fahasalamana narary mafy izy tamin'io ata ray aman-dreny fakosanga tamin'io mbola hoe karakory zanako ty rehefa nandalo piso iny nilelaka andinazy iny andro vitsivitsy naty piso iny izy janga iny moa tantara kely omenatsika ka ireny tantara nomeny zanany teo iny tsy diso satria mamanazy io taranak'andriana avy ao Manjakazafy zany hoe nipoiran'ny ranavalina fahatelo izay kristianina fianakaviana kristiana io mamany Andriantomanga Haji Suleimana fa izy zany araka ny tantarany zanany teo tia manontany rehefa nahazo io baba mpandafo-mokary io nametrany fantanina izay manitikitika ny sainany hafapo izy tapa-kevitra amin'izay izy hanaraka ny finoana al-Islam fa mama io zany converti an Islam izy boka teo lasa izy nandeha nifindra taty Mahajanga ka nipetraka tamin'ny zanakanazy lay matoa Dr Ravoavison izay zanany
an'ilay matoa nanambady vazaha izay lehiben'ny hôpitaly Mabibo tamin'ny fotoan'androny. Ka rehefa izy mipetraka ta Majunga mba ahafahany zany manaraka tsara an'io finoana al-Islam io. Ka tonga taty Majunga teo izy nahay Fondiasany Rama, Allahu yarham. Teo izy fanojy Fondiasany Ben Rama. De lasa Fondiasany Rama ny conseiller azy hoe zanakanao alefaso. De lasa Haji Suleimana Ndiatomanga nalefa izy nandia Zanzibar. Izy nitengy bateau à vapeur nandia tany Zanzibar voalohany. Tam'zany mbola nianto tena ray aman-dreniny vola amin'io mbola asitrika anatin'ny ceinture. Tany izy nianatra ta Zanzibar, nahay teny Swahili, nahay teny Anglisy. Rehefa vita fianarany nipody taty Madagasikara izy. Boka teo izy nandeha en Egypte. Mbola nianto ka ray aman-dreny. Ka rehefa tonga ta en Egypte izy navy nifanojy tamin'ny président Dadabe Tsiranana. Ka président Tsiranana nahita azy tonga de fa hainy hoe gasy ty, taitra izy. Ino ataonao ato ino? Nambarany zao mianatra momba nino? Mianatra momba ny finoana Islam. Nambarany Tsiranana taminazy, toizo ry anaka, fa mety azahoanao tombotsoa ndray andro any. De teo Dadabe Tsiranana nanome azy bourse. Fa taloha ray aman-dreniny niantoka. Ka teo amizay izy rehefa tonga boka any Egypte, izy amizay taty Madagasikara, izy Haji Suleimana, izy mpanoratra, izy mpanao boky reny, anisan'ny boky ny soratany mahakasika ny soala, mahakasika ny fanambadiana, tafsiry juzu amma, boky ny fandevenana sy ny sisa. Mbola misy porofo ao amin'ny biblioteka municipaly ao Antananarivo. Satria taloha manoratra boky zany sarotra anao tsy maintsy mahazo autorisation ary mametraka exemplaire ao amin'ny biblioteka. Raha tsara kokoa teto Majunga tamin'ny librairie Ratsara misy boky Grenat zay, Al-Minhaj, io nisoratany. Ka navarotra namidy tao amin'ny Ratsara. Rehefa izy tonga boky io lany. Manamora hafa koa izy amidy betibetiky lany. Bon izy moa nanoratra nampiasa machine à ronéotypé, anao manatonta boky amin'ny alalan'ny stencil, reny nampiasainy. Niara-niasa tamin'ny ambassade maromaro, ambassade d'Égypte, indrindra ambassade ny Libye. Tam'zany mbola Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste. Ambassadeur andreo tam'zany Muftah Aboubakar, niara-niasa tamin'ny izy ireo. Fa mahazao an'ny Haji Suleimana Ndiatomanga izy mahay langue dialecte n'ireo arabo reo. Entre arabo samby arabo izy mandika teny amindreo arabo. Akoatran'le langue arabo officialy, satria arabo reo samy manana ny tenin'izy ireo, fa misy le itambaran'izy ireo, fa misy le mahasamy hafa izy ireo, mbola afaka izy interprète ikoizana mihitsy izy andesin'ireo arabo reo mitety an'ny Madagasikara. Nampianatra koa izy tamin'ny Amai. Nampianatra izy teto Mahajanga tao amin'ny collège islamique Avity, satria Scout Silamo Avity Madagasikara nanana école. Io misy magasin Raimo Ampasika io, afasin'ny Sheikh Ali Almasy io tranon'ny Koja Isna Ashari, io ny karamainy Scout Silamo tao collège islamique. Nampianatra nanao prof d'arabo izy tao. Rehefa tsy omby io collège islamique io, nifindra annexe collège privé islamique Avity, io amin'ny madrasa Muntazari misy izy io ao annexe collège islamique. Nampianatra tao izy, nampianatra teny arabo, nampianatra mahakasika ny musulmane. Izy anisan'ny niara-niasa akaiky tamin'ny Scout Silamo Avity Madagasikara, nitarika délégation nandeha namonjy Jamboree tany a Tripoli, ary tsindraiky tsindroy izy miaraka amin'ny ireo Scout. Tena niara-niasa akaiky. Rehefa zaho fa tsy nahita fondinakay Haji Suleimana, le amoronakay aminazy nafindrako amin'ireo zanany. Allahu yarham, engane Allah amela azy amafa ireo fahotany ary ametraka izany amin'ny mizanany hasanatinazy amin'ny andron'ny kiyama. Allahu yarham, Allahumma fir lahu warham. Izy moa zany dia fondinay izay namolavola zahay tao amin'ny Scout Silamo Avity Madagasikara, ary fondy izy no ray aman-dreny namolavola sy nampianatra. Indrindra moa zany nitarika zahay amin'ny resaka diny Islam, mampianatra izy manazava hoe aza miala nareo
amin'ny resaka diny. Izy anisany nitondra zahay délégation maromaro. Izy ray aman-drenay nitondra zay namalavalanay namonjy conférence tany a Tripoli, Libye. Izy moa olona tsotra sy manambara zavatra mety atao sy ny zavatra tsy mety atao. Ka tao anatin'ny voyagenay io zany la somary lavalava zany le dia nandalo tao a Paris zahay. Ka izy moa zany no taridalana anay sady manambara no mampianatra zay hoe ato ny tokony atao, ny ato ny lalana, ato ohatran'izao. Jusque moa nahatongavanay tany a Libye. Izy zany manoro lalana anay sady mampianatra ny mety sy ny tsy mety. Izy dia olona tsotra tia mizara fahaizana. Ary zay foana nitadidiko tamin'ny fiainanay dia zahay dia toujours misy fianarana foana ao anatin'ny trano. Soit misy mpianatra io, soit vahiny, fa anatin'izay resaka fizarana fahaizana zay foana zany izy teo amin'ny fiainany. Dia le tamin'ny fiainany mihitsy zany amin'ity resaka fitariana ny resaka finoana islamo ity. Raha tsika zany mi-imaginer kely hoe tamin'izany fotoana zany izy dia malagasy nianatra ny finoana islamo, tonga teto Mahajanga izy efa miverina teto Tandrazana, dia niaina niaraka amin'ireo olona izay efa mirazarazam-beany mihitsy no efa silamo. Dia nisy an'izay ohatran'ny somary comparaison zay foana zany teo amin'ny fiainany. Fa izy nizara izay fahaizana zay tamin'ny ireo ataontsika hoe fondy teto toerana zany. Anisan'ny ady tadidiko tamin'izay dia io resaka hotoba amin'ny teny malagasy. Izy anisany nitarika an'izay zavatra zay. Misy zavatra zany tamin'izay fotoana zay hoe hita hoe efa fahazara amin'ny teto toerana izy fa amin'izy hoe avy any an-dafy nianatra dia nanao comparaison amin'le fomba nisy teto toerana dia mifampizara an'izay fahaizana zay teo amin'ireo mpitarika finoana silamo teto toerana tamin'izay. Zay anisan'ny zavatra hitako hoe ataoko hoe ady nataony tao anaty zany zay zavatra zay ary hitako hoe hatramin'izao ary mbola misy vokan'izay ady nataon'izay. Teo koa zany le resaka hoe fampahafantarana ny finoana teo amin'ny malagasy, tsy voatery amintsika samy silamo ihany fa nizara koa ny finoana izy eo amin'ireo olona izay tsy silamo. Zay zavatra zay koa zany tena tadidiko hoe misy izy ary tamin'izay hatramin'ny fiara-miasa tamin'ny FISA fanazavana an'izany hoe contraception féminine zany, anisan'ny voantso izy tamin'izany. Amin'ny fanjakana malagasy rehefa misy olana amin'ny silamo sy ny momba ny finoana silamo anisan'ny voantso foana izy. Na ny président Didier Ratsiraka reny ary tamin'izany fotoana zany rehefa misy vahiny arabo tsy maintsy voantso izy manao traduction tamin'izay. Ka zay teneniko hoe anisan'ny olona zany pilier mihitsy izy teo amin'le resaka hoe fifandraisan'ny malagasy ny malagasy silamo sy ny silamo malagasy. Anisan'ny nandray anjara be izy tamin'izay fampifandraisana an'ireo karazana tontolo samihafa ireo. Ary zay tamin'izay fotoana zay matetika mifindra toerana satria tena tao anatin'ny toetrany koa zay hoe andeha hitety any Madagasikara. Zay zany raha mahita nareo androany mandeha tamborano zao ohatra misy soratra arabo zay amin'ny mosquée eo soratanany io. Izy mihitsy nanoratra an'io anatin'ny ciment. Ty teneninareo tena nitety an'ity Madagasikara ty i papanay io ny zarany zay fahaizana zay kely nanany tamin'ity finoana islamo ity. Surtout zahay tamin'ny skoty tena nahita tombotsoa be taminazy. Zahay isantaona mandeha Libye, mandeha Tripoli, karaha mandeha bazary. Isantaona zay tsy maintsy mandeha. Ny facilité zany ny lalana makany ivelany. Nahitany membre amin'ireo sokoty silamo zany fahitana ivelany tanin'ny arabo reo. Ary misy amin'ny sary hitanareo ao izay mivorivory tanora sokoty silamo avy Madagasikara miaraka aminazy. Izay hitanareo Haji Tawilo amin'ny sary io, Ustaz Jiad Mikdadi amin'ny sary io, Imamo Rajabu Saidi Safimlomo Babambao izy eo any Anosbe mbola ao izy amin'ny sary io. Almarhum Alfeno Asandrama ao, ry Gulshan Florence io namanay tamin'ny skoty ao, ry Tombo Bevaza hitanareo amin'ny sary io, Kamaria Mamandia hitanareo amin'ny sary io, Zandoko Abdala Sanjama izanareo azy Abdala Moja amin'ny sary io. Misy mikizy maromaro zany ao anatin'ny sary io, ry Saand Ibrahimu izay Zokobe tao anatin'ny skoty silamo izay tena akaiky tamin'ny Haji Sulaimana Andiantomanga fanomezana Albert. Za vao nahazo 20 taona dia efa lasa izy nody any amin'ny tompo Allah. Misaotra ny tonton Amir Jama ny fanazavana an'ireny tantara reny. Misy ara sasany mbola tsy heninay zanaka. Misaotra ihany koa ny Tantinina Tombo amin'ny fanazavana teo. Eto zany dia mitodika amin'ny tompo Allah mangataka ny
fikarakarana ny fanay ny papanay any amin'izay toerana misy azy any, anomezany azy ny fahasoavana rehetrarehetra no ny asa soa rehetrarehetra izay napetrany nizarainy tamintsika mpiaramonina rehetrarehetra tetỳ ambony tany tamin'ny fahavelomany. Angatahantsika ray aman-dreny be tsika iny any amin'izay toerana misy azy any, ary inakina ka apetraka ihany koa amin'izay ray aman-drenitsika rehetrarehetra nanao soa ho amintsika rehetrarehetra, namela soa ho antsika, lovaintsika amin'izao fotoana izao. Allahumma fir lahu warhamhu. Allah mba miazo plasy manintsinintsy ao amin'ny janna. Amin. مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ